mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanameravantsika revaka ohatratra ity alakamisy fa 7 volana novambra ity ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny taratasy faharoa nosoratan'i Paoly ho an'ny fiangonana tany Tesalonika. Tesalonianina faharoa toko fahatelo. Tesalonianina faharoa toko fahatelo. Raisina amin'ny andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Tesalonianina faharoa toko fahatelo. Raisina amin'ny andininy fahaenina ka hajanona amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Vakiana amin'ny lalan'i Jesosy ry havana izany Tesalonianina faharoa toko fahatelo izany. Ary mandidy anareo izahay ry rahalahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika mba hialanareo amin'ny rahalahy rehetra izay tsy mitoetra tsara ka tsy manaraka ny fampianarana atolotra izay noraisiny taminay. Fa ny teninareo mahalala izay tokony hianaranareo anay fa nitoetra tsara teo aminareo izahay. Ary tsy nihinana foana izay hanin'ny olona fa niaso andro aman'alina tamin'ny fikelezana sy ny fisasarana mba tsy hahavaky tratra na dia iray akory aminareo aza. Tsy noho ny tsy hanananay fahefana nefa fa mba hatolotra aminareo ho fianaranareo ny tenanay. Fa fony mbola teo aminareo ihany aza zahay dia nandidy anareo hoe raha misy tsy mety miasa dia aoka tsy hihinana. Fa renay fa misy ny sasany eo aminareo tsy mitoetra tsara ka tsy miasa akory fa mivezivezy foana amin'ny raha rany an'ny olona. Ary izay manao toy izany no didinay sy hanarinay ao amin'i Jesosy Kristy Tompo mba hiasa tsara amin'ny fiadanana ka hihinana izay azy ihany fa ianareo rahalahy aza ketraka amin'ny fanaovan-tsoa. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Mazava ny afatry Paoly afaka malala ho an'ny fiangonana tao Tesalonika amin'ny toko fahatelo ity. Mazava amin'ny lafiny hoe manahoana moa ny andraikitry ny mpino ho an'ny tenany. Inona no andraikitritsika amin'ny tenantsika? Mialoha ny hiendreketantsika ny hafa, mialoha ny ataontsika amin'ny hafa, inona no andraikitritsika amin'ny tenantsika? Raha ohatra ka jerena mantsy dia mety ho mahazatra ny olona ny mieritreritra ny hafa mandrakariva, ho ataontsika hoe amin'ny lafiny hoe manadinona indray ny tenany na koa mety mampiasa ny hafa ho an'ny tenany fotsiny. Fa eto Paoly dia manome fahazavan-tsaina manokana amintsika mpino hoe manana adidy ianao amin'ny tenanao io. Tsy resaka fitiavan-tena fa resaka fieritreretana hoe manahoana ny fieritreretanao amin'ny tenanao. Raha toa ka mijery tsika dia mety hiteny amin'ny fivoaran'ny ataontsika hoe ny toe-tsaim-piarahamonina ankehitriny dia efa miaina ny antsoina hoe fiheverana ny tena. Anandray somary tafahoatra ary izany fiheverana ny tena izany amin'izao andro antsika izao ka adino indray ny hafa. Fa teo amin'ny tantaran'ny fiangonana tany Tesalonika dia tsy dia izay loatra. Misy fotoana tsy hapetraky ny olona amin'ny toerana tokony hisy azy ny fieritreretany ny tenany araka ny filazantsara. Raha toa ka jerena dia misy zavatra vitsivitsy. Voalohany indrindra dia ny adidin'ny olona amin'ny tenany. Raha toa ka jerena amin'ny soratry Paoly dia ny adidin'ny olona amin'ny tenany. Misy amin'ny ara-panahy iny fantatsika tsara hoe amin'ny ara-panahy dia adidinao ny mivavaka. Adidinao an'ny tenanao ny mivavaka. Matoa isika ao anatin'ny fandraisana fanasan'ny tompo dia rehefa raisina mpandray dia manao voady. Manao hoe izaho dia manaiky hivavaka hamaky baiboly isan'andro. Izaho dia manaiky hamonjy ny fotoam-pivavahana. Izaho dia manaiky hamonjy ny sakramenta ny fanasan'ny tompona, ny fanasana masina. Reny rehetra reny dia adidinao amin'ny tenanao. Voalohany indrindra dia adidinao amin'ny tenanao ireny.
raha pino anao de adidinao no mandray andraikitra ho an'ny tenanao ka mila miaino ny tenin'Andriamanitra anao miangona. Raha miangona anao voalohany indrindra hamonjy fotoam-pavahana, tsy miangona ho an'ny hafa, miangona ho an'Andriamanitra iny tsy adikevitra satria samy manome voninahitra an'Andriamanitra isika. Fa raha miangona ianao de miangona ho an'ny tenanao aloha voalohany indrindra, zany hoe miangona ianao satria mila miaino ny tenin'Andriamanitra. Mila manatrana amin'ny fanasana masina ianao satria mila manovo hery ao amin'ny tompo. Mila mamaky baiboly sy mivavaka ianao satria ilain'ny fiainam-panahinao zany. Manana adidy ianao, zany fantatsika rehetra amin'ny fiainantsika andavanandro. Manana adidy amin'ny fampandrosoana ny fiainam-panahinao sy ny tenanao ianao. Io nolovana efa ndresantsika matetika fa nanomboka ny 370 izay tena niroboroboana etontsika hoe fandraisana andraikitry ny tsirairay amin'ny fiainam-panahin-tena tao anatin'ny tokontaniben'ny protestanta nivoizana n'izany hoe tompona andraikitra ny fiainam-panahinao anao. Enao amampino anao de zao andraikitrao adidinao ny mampitombo ny fiainam-panahinao, mampitombo ny fifandraisanao amin'Andriamanitra maha olombelona anao. Misy moa ny asan'ny fahasoavana, iny tsy editsika hevitra hoe asan'ny fanamasina, asan'ny fifalian'Andriamanitra, fahasoavan'Andriamanitra. Fa misy na inona de zao ny protestantisme tany indrindra tany Allemagne natao rinan'ny ataontsika hoe ny torimason'ny protestanta, satria ny protestanta de natory nandritry ny 370 apahany tamin'ny 370 de natory ny protestanta. Natory satria saika kivy ny protestanta vokatry ny ady sy korotana tany Eropa, ny tsy nahatohitra ny ataontsika hoe ny filozofia ny fahazavana ny voziny Voltaire ry D'Alembert ry Montesquieu ry izy akory ry maro reo ataontsika hoe filozofa sy mpanompon'Andriamanitra zay nivoy ny filozofia ny fahazavana. Ry Diderot dia rendretreny dia zay nanelingelina ny fivavahana ary natonga fipotrany ataontsika Jean-Jacques Rousseau koa mbola tao anatiny, zay nivoy ny toetsaina rationaliste isan-karazany ka nahatonga ny olona niendaka tsikelikely tamin'ny finoana satria betsaka tamin'ireo olona reo nanakina ny fivavahana, nanakina ny fiangonana, manino raha mety ny fivavahana nahoana ny miteraka ady an-trano, ny saina no izy, ny fahazavan-tsaina no izy. Miroborobo raha tao ny siansa ny 370 nipotra ny machine sy ny milina isan-karazany, ny fahazavan-tsaina ny isan-karazany nipotra tamin'ny taonja any ka mitambotsitra ny tsy nahatohitra an'izany ny fivavahana kristianina tao anatin'izany ny protestanta. De natory izy, zay nazo ilazana. Saingy ny fo kosa izy tamin'ny alalan'ry Jacob Spinner, théorina kely izay ny vanim-potoana ataontsika hoe pietisme, izay nanome toerana ny fivavahan'ny tsirairay, fanoloran-tenan'ny tsirairay. Nanomboka tamin'ny fitsokana antsoina hoe pietisme io de nitsoka tao anatin'ny fiangonana antsoina hoe conversion individuelle, ny hoe mila mibebaka ianao, mila mandray an-tanana ny fiainanao ianao. Ianao mihitsy ny tompona andraikitra amin'ny famonjenanao akoatran'ny hoe asan'Andriamanitra io tsika teo. Ary dia lasa toy ny fototra ny orenan'ny fandraisana andraikitra protestanta mihitsy zany hoe miankina amiko ny mahavoavonjy ahy. Ary rehefa nitarina tamin'ny asa de zao hoe miankina amiko koa ny mahasambatra ahy. Akoatran'ny hoe fahasoavan'Andriamanitra io tsika, akoatran'ny hoe fitahin'Andriamanitra, zay izy mazava. Fa ny hoe miankina amin'izay ataon'ny hafa ny mety ho mahasambatra, miankina amin'ny fihetsiky ny hafa ny mahavoavonjy azy, tsy toe-tsaina protestanta mihitsy. Protestanta tsy manilika ny fahadisoana amin'ny hafa, na mieritreritra ny fahombiazan'ny hafa ho fahombiazany, fa mieritreritra ny fahombiazan'ny tenany ho fahombiazana iombonana aza raha ilay. Eto ary de hotsika manao hoe misy andraikitrao manokana ho an'ny tenanao, akoatran'izay hoe lafiny ara-panahy zay. Dia ny voalohany indrindra dia ny andraikitry ny tenanao amin'ny tenanao dia mamelona ny tenanao ianao amin'ny lafiny ara-batana, amin'ny lafiny ara-tsakafo, mamelona ny tenanao ianao, ataonao zay ahavelona ny tenanao. Hoy Paoly manao hoe zay tsy miasa aoka izy tsy hinana. Mazava be zany ho Paoly. Ahoana no hinananao nefa ianao tsy miasa? Tsy hoe Paoly zany tsy hoe mieritreritra hoe tsy tokony ianao asa soa. Mazava tsara ny tenin'ny Paoly amin'ny 2:10 aza ketraka amin'ny fanaova-tsoa.
fa mitaiza ny olona Paoly hanao zava-dehibeny hoe asa aoka zay tsy miasa tsy hihinana mafy be zany. Raha sendra makany amin'ilay antsoina hoe Belo sur Tsirbiny ianao any faritra makany amin'iny Morodavy iny dia misy tsena zay eo, misy tsena be ohatran'ireny tsenan'Analakely tsy lehibe ohatran'ny tsenan'Analakely tsy akory fa tsena andavanandro zay tsena ao amin'ilay tanàna. Ary rehefa ao amin'ilay tsena amin'ilay tanàna zay tsena fantatsika ny any antsoina hoe ny any faritra Beloa fa ny any faritra Beloa misy ny fitampo amin'ny Menabe, toeran'izay niroboroboan'ny fanompoam-pavahana nentim-paharazana zany Beloa zany Tsirbiny. Dia rehefa ao amin'ilay tsena eo nefa any de misy an'io soratra nosoratan'ny Paoly io hoe zay tsy miasa aoka izy tsy hihinana. Soratra ngeza be amin'ny tsena ao Beloa. Taona vitsivitsy zay tsaroako fony any mpianatra nanao voyage d'étude tany de gaga tsy nasiany verset biblika, tsy nasiany hoe Tesalonianina tao amin'ny misaotra masina teny nalaina fa napetrany fotsiny hoe zay tsy miasa aoka izy tsy mihinana. Any ana tanàna izay any ambanivohitra misy dikany asa re tsy nanadiady moa tsy nanam-potoana de teny hoe izy nanoratra an'io inona ny antony fa variana ianao eo an-tsena misy an'izany soratra zany. Le afaka toe-po tokony hananany kristianina ny hoe kristianina miezaka mamelona ny tenany, tsy miankina amin'ny hafa, tsy lay fiankinana amin'ny hafa ny tsy tian'ny Paoly eo, tsy lay hoe fifanampiana ny tsy tian'ny Paoly eo, fa ny tsy tian'ny Paoly de ny hoe ny tsy miasa. Zava-dehibe ny effort, zava-dehibe ny atao hoe asa eo amin'ny fiainan'ny olombelona. Raha mamaky ny Genesisy toko 2:1-10 sika fony nahary izao tontolo zao Andriamanitra. Ny filazan'ny bokin'ny Genesisy azy dia nametraka ny olona tao amin'ny sahideny izy. Nametraka ny olona tao amin'ny sahideny izy mba hiasa sy hitandrina azy. Zany hoe hatrany am-boalohany mihitsy dia efa nomanin'Andriamanitra ny olona hiasa. Ny asa zany dia amintsika kristianina tsy hoe zioga akory ny asa, tsy hoe enta-mavesatra nandray moa ny eritreretantsika ny asa de ny hoe vokatry ny fahotana satria mampatsiaro ny Genesisy toko 3 zay namonoan'ny Kainany nanomboka eo amin'ny namonoka toko 3 nanontany Adama sy Eva de mitohy aty amin'ny tantaran'ny Kaina sy Abela de mitohy aty amin'ny tantaran'ny Genesisy toko 1:10 tantaran'ny tilikambon'ny Babela sy ny sisa dia zay eritreretin'ny olona hoe toy ny ozona ny asa tsy ozona mihitsy, ny asa tsy ozona fa hatrany am-boalohany mihitsy de efa planin'Andriamanitra momba ny olombelona atao hoe asa. Ary Paoly isan'izay saro-piaro amin'ny hoe zava-dehibe ny asa. Matoa ny olona mihinana nefa tsy miasa de toy ny mangalatra izy zany. Amin'ny Paoly de zay. Matoa ny olona mihinana nefa izy tsy miasa de toy ny mangalatra izy. No zany dia adidinao amin'ny tenanao, adiditsika amin'ny tenantsika ny miasa. Raha toa ka izany toe-tsaina izany no iainan'ny fiarahamonina de izao miova ny fiarahamonina satria manjary lasa tenenin'ny Paoly manao hoe faly amin'ny tenany avy ny olona, faly amin'ny tenany avy ny olona satria mioty ny vokatry ny fisasarany sy ny fikelezanenany izy. Araka ny teny manao hoe misy ange eo aminareo olona tsy miasa fa mivezivezy foana miraharahany an'ny olona. Ina le hoe miraharahany an'ny olona mivezivezy foana izay ndraindray manoko ny resaka ery tsiaroa, ndraindray lany andro mifosa atsiaroa sanatria na koa lasa miditra amin'ny fiainan'olona, ny zava-dehibe miresaka ny fiainan'ny olona. Zay hoe Paoly manao hoe tsy toetra kristianina fa mila olona mitoetra tsara. Ny olona lay miraharahany an'ny hafa zany hoe lany andro mijery ny fiainan'ny hafa, mitanisa ny fiainan'ny hafa fa tsy miezaka, tsy miasa, reny le tenenin'ny Paoly hoe didina amin'ny anaran'i Jesosy reny mba hiasa tsara amin'ny fiadanana ka hihinana izay azy ihany, hihinana izay azy ihany. 2:12. Avako itika ny asa andresahan'ny Paoly eto, ny dikany antsoina hoe asa.
Ny asa de zao mba ahafahanao mifaly amin'ny tenanao ary ahafahanao mivelona amin'ny tenanao am'izay fikelezany anao ary mihinana zay vokatry ny fisasaranao sy ny vokatry ny fikelezana anao. Ny toetrandro iainantsika ankehitriny mo tsy zany. Ny toanjato raiky amby roapolo zay iainantsika de efa fantatsika fa tsy zany. Tsy mampaninona ny olona ny mihinana izay tsy nisasarany, tsy mampaninona ny olona mihinana izay tsy anazy, tsy mampaninona ny olona ny mihinana nefa tsy miezaka, ny mihinana nefa tsy miasa, tsy mampaninona ny olona zany. Fa i Paoly na itsika kristianina dia tokony ho tsy ho zany ny toe-tsainantsika, tokony ho zava-dehibe amintsika tsy ny mihinana na ny tsy mihinana fa zava-dehibe amintsika ny asa, fa rehefa miasa de tokony mihinana. Fa ny faharoa lehibe zay tsapany ity andininy ity de lay dikany antsoina hoe asa koa ao anatin'ny fiainan'ny mpino, ao anatin'ny fiainan'ny fiangonana, ao anatin'ny fiainan'ny fiarahamonina kristianina. Misy fomba fiteny nosoratana nytenenina amerikana anankiray Davidson Rockefeller zay raha tsy diso John Davidson Rockefeller, miteny hoe aleo fifankatiavana miorina eo ambonin'ny asa, na hoe fifankatiavana nateraky ny asa toy zay asa nateraky ny fifankatiavana. Somary sarotrarotra manakatra lay fomba fijeriny hoe inona ny tsaratsara kokoa izy, ny fifankatiavana miorina eo ambonin'ny asa ve, na hoe ny fifankatiavana nateraky ny asa ve, sa ny asa nateraky ny fifankatiavana. De izy mamaritsotra manao hoe aleo fifankatiavana nateraky ny asa. Dikany hoe fifankatiavana nateraky ny asa de fifankatiavana zay tahaky ny fifankatiavana kristianina. Rehefa miasa ny olona zay miara-miasa, ny olona zay miaraka miray aina ao anatin'ny asa ka misy fifankatiavana aterak'izay de io le tenenin'ny Ntaolo malagasy hoe iray vatsy ray aina. Rehefa ny fifankatiavana no ateraky ny fiaraha-miasa de zao manjary miaraka mibanjina tanjona iombonana, manjary miaraka mibanjina izay ampandroso lay asa, manjary mitandrina am'lay asa. Tsy hoe maivan-danja koa le fifankatiavana am'izay fotoana zay fa zava-dehibe lay asa satria mitahiry ilay fifankatiavana. Fa raha ohatra ka fifankatiavana ateraky ny raha ohatra ka asa eo ambonin'ny fifankatiavana, tsara lay fifankatiavana, fomba fijery kristianina koa io, ny hoe lay fifankatiavan'ny kristianina de manjary asa de zao manjary lasa ny sentiment no betsaka, satria lasa ny fifankatiavana hoe mifankatia le olona vao miara-miasa de zao manjary lay fifankatiavana ny tandremana no lay asa. Eny ka sao de manafotoa anazy fa eny aleo andeferana ihany izy eloko zavatra manahirana sao de simba ny fihavanana, satria lay fifankatiavana no lasa lohan'lay asa de manjary simba lasa tsy objectif, lasa hotsika hoe lasa tsy lay tanjona ny zava-dehibe fa lay fifankatiavana atao fotsiny zay fifankatia ka de eny tsy manina fandefera eo de ny sasany miasa de io le tenenin'ny Paoly io hoe manjary lasa miasa nefa lasa tsy miasa nefa mihinana, satria fifankatiavana zay miorina eo ambonin'ny asa miorina eo ambonin'ny fifankatiavana fotsiny, zany hoe tsy rarahina lay asa fa lay fifankatiavana natao za, tsy hoe ratsy akory zay tena fijery kristianina mihitsy fa ndraindray misy olona manararoatra ny fitiavany fifankatiavana dia manjary lasa tsy manao ninona. Nahoana fomba fijerin'olombelona ihany zany. Fa raha toa ka jerentsika tsara de zao, inona ny hevitry ny soratra masina? Aoka ny kristianina ho modely alay tahaka amin'ny fikarakarana ny tenany, ny asa de fikarakarana ny tenanao, mamelona ny tenanao ianao de zao tokony miezaka manana lay fahaleovantena tokony raha ohatra zay moa dikany mianatra ny mpianatra, zay dikany hoe miezaka, tokony miezaka ny olona hanana fahaleovantena ny tenany, fahaleovantena ny ankohonany ara-bola, mila miasa mba ahafahan'ny ankohonany mivelona, mila miasa ahafahan'ny ny fianakaviany mivelona. Ndraindray
amin'ny lafiny sasany de maka ohatra Paoly eto manao hoe zahay ange nanana fahefany ho velominareo e, kanefa nataonay modely ny tenanay, nataonay fianarana ny tenanay fa niasa zay mba ho tsapanareo fa ilaina ny asa. Re afako raha mijery ny fiarahamonina eto Madagasikara isika de miara-mahita fa mbola betsaka nitezana ny tanora, nitezana ny mpiasa, nitezana antsika menakavy amin'ny antsoina hoe etika ny asa, ny amin'ny na ny fijerisika ny asa fotsiny ary ny fifandraisantsika amin'ny asa de heverintsika fa indraindray fa ny asa dia indraindray tsy ataotsika tsara, indraindray heverintsika ho toy ny hoe ny asa dia zioka, heverintsika ho ny asa de toy ny corvée, hany ka manjary tsy hajaintsika ny asa. Fa ny kristianina de zao na ampianarin'ny tompo hiasa. Jesosy de efa niteniny io manao hoe za miasa nindraiky miasa. Re afako inona ny adidinao ary amin'ny tenanao? Mametraka mamaly ny fanontaniam-piandohana de zao manana adidy anao hikarakara ny tenanao, tsy ho velomin'ny hafa fa miezaka raha tsy hoe nga noho ny zavatra mety mitranga, noho ny tsy fahasalamana, noho ny fahasembanana, zay mahatonga an'i Paoly entitra de entitra izy hoe zay tsy miasa aoko tsy hihinana, fa faritany kosa hoe aza ketraka amin'ny fanaova-tsoa, aza ketraka amin'ny fanaova-tsoa. Iny ilainy iny satria raha ohatra ka misy olona tena hoe tsy afaka miasa noho ny antony maro samihafa, noho ny etraketraky ny fiainana, manisy ny ezaka mafy ihany fa tsy tafavoaka reny ndray zavatra hafa. Fa lay hoe kamo, lay hoe tsy mikarakara tena, tsy mieritreritra ny tena fa hitavandra ny fiezahan'ny hafa fotsiny de zay tsy ara-pilazantsara mihitsy. Ary io tsy amy lafiny ara-panahy ihany fa tena amy lafiny maha olona indrindrindrindrindrindrindrindra. Afaka malala ny kristianina eto am'ty tany fandalovana zay nomen'ny tompo hivahinitsika ity de nampianarin'ny tompo ho modely alay tahaka. Ary efa miteny hoe ho fianarana ho an'ny mino ny soatra masina, ho fanasina sy ho fahazavana, fianarana ho an'ny mino isika araka ny soatra masina, fanasina sy fahazavana araka ny soatra masina de zao aza donona ary fa isan'ny am'reny ny asa, ny fikarakaranao ny tenanao, ny fahavaranao ny tenanao. Ataonao ahoana ny ahavatra ny hafa? Ataonao ahoana ny amelona ny hafa raha ny tenanao ary tsy velonao? Ataonao ahoana ny anampy ny hafa raha ohatra ka ny tenanao aza mbola ampina? Marina fa tsy lafiny materiela ihany resahana eo fa na amy lafiny ara-panahy. Ataonao ahoana no mpampahery ny hafa raha ianao raha tsy mahery ara-panahy? Ataonao ahoana no mahatonga anao afaka mivavaka ho an'ny hafa raha tsy ianao raha manana fiainam-bavaka ao anao? Tsy midika koa zany za tsy afaka hivavaka ao anao satria tsy mbola ampy, tsy zay loatra, fa ny hoe mila manana fahaleovantena ara-panahy ianao, mahatondra ny tenanao eo amin'ny hazo fijalian'i Kristy. Mila manana fahaleovantena ara-panahy ianao, mahatondra ny fiainanao eo amin'ny Kristy mba hahafahanao mitondra ny hafa eo amin'ny Kristy koa. Ary zay ny mahatonga ny hoe modely. Mila vitanao ny mikarakara ny tenanao mba hahafahanao mikarakara ny hafa ihany koa. Marina fa tsy marina amin'ny fotoana rehetra zany, saingy marina kosa amin'ny ankabeazan'ny mpino zay manana ny Kristy. Matoa ianao irahin'ny tompo fanasina sy fahazavana de olona ilaina, olona iankinana. Ny mpino de olona nataon'Andriamanitra iankinana, ny mpino de nataon'Andriamanitra ho vahaolana, ny mpino de nataon'Andriamanitra ilain'ny hafa. Noho zany de mila manana zay fahaleovantenany amin'ny ara-panahy, amy lafiny zavatra maro samihafa, tsy hoe tsy ankina amin'ny hafa amy lafiny hoe fifampiankinana na inona nataon'Andriamanitra ifampiankina ny olona mazava ho azy, nataon'Andriamanitra ifampiankina ny olona, fa mifampiankina ny amin'ny hoe misy zavatra raisiko any aminao ary misy zavatra raisinao aty amiko. Zay le fifanankalozana, zay ny dikan'ny fanomezam-pahasoavana, fa ny hoe tsy hanao na inona kosa, tsy hanao afa-tsy zay andrainy avy any aminao, tsy hanao izay tsy hanao na inona fa hiankina aminao manontolo, tsy eritreritra ny tenako, zay tsy planin'Andriamanitra momba ny olombelona. Planin'ny fahotana zay. Ny fahotana no manome fahakamoana ara-tsaina, fahakamoana ara-panahy, fahotana no manome ny fahakamoana ara-batana mihitsy ary. Fa ny fanahin'Andriamanitra de fanahy miasa, fanahy velona, fanahy mahery, mitondra ny olona hiasa, mitondra ny olona hanompo, mitondra ny olona hifaly. Hivavaka sika. Tompo ampisoranao zay no ny amin'ny soratra masina zay manazava aminay fa ny zanako malala anao ny asa, ianao miasa.
ary mitonana ianao hikarakara ny tenanay amin'ny ara-panahy, hikarakara ny tenanay amin'ny maha-olombelona anay. Amin'izao atenatena ny herinandro zao Jesosy, de ataovy tia asa zahay, ataovy manaja asa zahay, ataovy mila mieritreritra zahay hahatsara ny fiainanay ara-panahy, ataovy mahana fahaleovantena ara-panahy ka afaka miantoraka sy miresaka aminao manokana amin'ny fiainanay isan'andro, ary ataovy mieritreritra koa ny fiainanay amin'izay mety ho ilainay andavanandro. Ianao manome toky fa afaka manome zay rehetra mahasambatra anay sy ilainay, fa meo anay Tompo ny herin-tsaina, ny finoana, ny finiavana, hiezaka ao aminao Andriamanitra mba hiasa tsara, mba hifalianay amin'izay fitahiana omenao anay. Tahiny tontolo andronay Jesosy, ho tontolo andro ahitana fifaliana. Tahiny tontolo andronay Jesosy, tahio ny asanay mba ahatsiarovana fa mpanomponao zahay, zanakao zahay, ary ataovy mahita fity amin'ny mpiara-miasa aminay zahay, ataovy mahita fity amin'izay mpiara-belona aminay, fanerasera aminay zahay, ataovy mahita fity io masonao Andriamanitra, de mitoera aminay mandrakariva Jesosy. Amen.